visy ny hetsika izay karakarain'ny valivainty amin'ny fahavalon'ny volana desambra 2024 avy izao manomboka amin'ny 3 tolakandro amin'ny sisy vato izay hetsika hafanain'ny ray aman-dreny ao Riratsimbazafa izay rahana miasa ihany koa amin'ny ESPM sy ny valivainty. Raha ny lohatenin'ilay hetsika aloha dia hoe ny tantaram-piainako. Izany hoe fitinina ao anatin'ny fotoana io daholo zany ireo 90 taona ny antseharany amin'ny Riratsimbazafa mandra tonga amin'izao taona 2024 izao ezahantsika ho fehezana ao anatin'ny oraora vitsy izay hira rehetrarehetra izay. Ho irainao daholo ireo hira rehetrarehetra nandalo tao anatin'izay vanim-potoana rehetrarehetra izay dia ho ezahana ihany koa hoe ho voakasika io daholo ireo olona rehetra izay tao anatin'izany vanim-potoana izany na ny olon-dehibe hatramin'izao vanim-potoana iainantsika satria raha antsika mahafantatra fa na ny tanora na ny lehibe tsisy tsy mahafantatra ary tsisy tsy mihira an'izany hoe hirany amin'ny Riratsimbazafa izany angamba. Eto moa izy afaka mitafatafa sy miresaka amintsika sy milaza ihany koa hoe ohatrohatry ny ahoana ny zavatra iseho mandritra ny fotoana io. Io teny dia efa mazava tsara hoe ny tantaram-piainako ankira angamba fa tsy hoe fiainana fotsitsotro mandritra ny 80 taona ny ainana tao anatin'ny hira zany, izay no voasana amin'ny fotoana io. Dia ezahana ilazainy hoe lazainy ho hita daholo ny hira nataoko tamin'izay 80 taona zay tsy hety aloha ty le tamin'izay 80 taona zay fa 900 mahery ny hira natao tsy ho vita fa tsy maintsy tsongaina vitsivitsy angamba izay hoe efa fantatrareo siny vitsivitsy izay mbola tsy fantatrareo, izay no tena atao amin'ny fotoana. Zava-misy matetika hoe rehefa misy valivainty dia eo akaikikaiky eo tsy maintsy misy ESPM. Ny ESPM dia mpitaiza tanora. Izahay dia manohana hatrany ny hetsika izay atao amin'ny tanora satria ny valivainty dia ekipa feno tanora fa tsy tenenana hoe tsisy afa-tsy tanora ao anatiny. Na eo ary zany hoe efa tanorana izay resantsika izay dia tsapanay fa feno famatorana ny asa sy ny fombafomba rehetra izay tranga ao anivon'ny valivainty ka mahatonga ny ESPM tsy misaraka hatrany amin'ilay hoe valivainty. Indrindrindrindra rehefa jerena ny hetsika izay karakarain'ny valivainty dia toa mifono fitaizana, toa mifono fahendrena sy mifono hafatra lehibe dia miray lalana tsara amin'ilay hevitry ESPM hoe fitaizana ny tanora mba olombanona. Dia ny amin'ity indray mandeha ity moa zany dia vao maika izay tsy ny salasala satria mitrotro ny fahazazan'ny tanora, mitaiza ny fahatanorandreo efa vatombatony sy efa lehibebe ary tao amin'ny raha fitiana dia hoe toute génération le Riratsimbazafa ka mendrika no tohanana satria 80 taona efa mendrika teraka, mendrika voninahitra ary indrindrindrindra raha mahita ny tanjaky Andriamatoa Ratsimbazafa izahay dia mbola faly foana izay manohana satria tsy ho lefy fa tena mbola matanjaka.